fikambanana redantorista moa dia mankalaza tanteraka ny fahadimampolo taona natongavan'ireo missionnaire redantorista voalohany teto Madagasikara atsika. Ka zahay aty amin'ny district Andilamena moa dia miombona amin'izay fankalazana fety zay, ka nametraka daty manokana ankalazana io tanjobily io amin'ny fahadimambinifolo volana ho avy zao. Tsy zay ihany no ankalazana aty koa fa anisan'ny fankalazana atao amin'ny andro io ny fahafolo taona nahatongavan'ny missionnaire redentoriste niasa teto amin'ny district Andilamena diocèse Ambatondrazaka. Ka nofidinay toerana ny Ambobe no toerana ivon'ny fankalazana amin'io andro io, satria anto koa moa no nametrahany missionnaire mopera spada ny sarivongany Masiny Maria zay mpiaro an'ity district Andilamena ty. Ka fataonay isaka ny fahadimy-ambinifolo volana ho dia fanome fotoana ny district manontolo any Ambobe Sainte Marie no ankalazana azy. Ka manohy zay efa nataon'ireo zokray aman-dreny zahay no manamafy amin'ny ty fiarahana amin'ny district aty ny redentoriste hitodiky bebe kokoa amin'ny fanajana sy fangatambavaka amin'ny Masiny Maria. Ka zay ny tena antony fifinjavatra angamba ny lazana koa fa i Masiny Maria dia natao hiaro ty district aty ary miaro ny fikambanana. Faharoan'izay koa dia mba hanentana ny olona hanao pelerinage na fiatahana ambavaka any an-tendrombohitra any. Mifanody tsara koa amin'ny fankalazana ny fahadimy-polo amby zato taona ny école Masiny Maria reny fanavotana mandrakizay zay ankalazantsika ny fankalazana ny Ambobe. Ka ataoko fa fahasoavana ho an'ny fikambanana manontolo sy ho an'ny diocèse manontolo ny fanaovana ny pelerinage aty Ambobe Sainte Marie, ary ho anay koa dia fampafantarana ny diocèse ny anjara toerany Masiny Maria reny ny fanavotana mandrakizay. François eo mampitahian'ny Masiny Maria ty district Andilamena ty. Dia namorony comité izy izany tianareo hananganana sary Masiny Maria. Dia namaly ny comité manao hoe eny atapona Ambobe. Nampiavaka an'Ambobe nahatonga ny safidy any teny satria izy tendrombohitra avo manerinерina ary ny fomba malagasy raha ijoro sy angataki-pitahina dia ny atapo tendrombohitra avo. Ka eny izy milaza hoe aza mijery losa mangina Andriamanitra tapony loha ary ny adalany tsy ambakaina Andriamanitra mahatahotra. Zava-nisy teny Ambobe talohan'io fotoana io dia voalohany fijoroandra solo. Eo izy mijoro rehefa miambina omby satria ny omby naparitaka eny dia eo nanganany jiro ho fiembenana ny ombiny. Dia misy mpiandro ombiny reo teraka manodididina ity eo ambodifamotsina mbola misy tavela tsirairay.
fankalazana ny fahadimapolo taona nahatongavan'ny missionnaire redantorista teto Madagasikara. Ao anatin'izay ihany koa no ankalazantsika ny nampiakarana ny Masina Maria any mankalaza ihany koa isika androany ny taona nahatongavan'ny missionnaire redantorista teto amin'ny distriktan'ny Andilamena. Koa ao anatin'izay no
amindronatsika ny vavaka androany isaorantsika an'Andriamanitra noho izay fahasoavana maro nomenantsika izay. Eto tokoa ny sitrapon'Andriamanitra no atao hira fidirana entintsika hitsananany mpisola ary iroso angafaliana jereo ao amin'ny dépliant. Amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Ombantsika mianakavy ane ny fiadana ny Tompo. Tafavory eto amin'ity toerana ty ary isika mianakavy anio 10 volana Aogositra ankalaza ny nampakarana ny Masony Maria any an-danitra, ary ihany koa ao anatin'izany fankalazana ny nampakarana ny Masony Maria any an-danitra izany no ankalazantsika ihany koa ny 15 taona natongavany Mon-Père redantorista teto Madagasikara, ary natongavany teto amin'ny distriktsika Andilamena tao anatin'ny 10 taona. Isaorantsika n'Andriamanitra miaraka amin'ny Masony Maria ny fahasoavana no raisitsika nandritran'izay 50 taona sy 10 taona izay. Hoy Masony Maria tao amin'ny tonkirana taona hoe navita be tamiko ilay mahefa, ary de nidera sy nisaotra n'Andriamanitra izy tamin'izany. Izy no mampianatra atsika eto amin'ity toerana ity ary isika no midera sy misaotra n'Andriamanitra tamin'ny fahasoavana ny raisitsika tamin'ny alalan'ny reto fikambanany religiosy redantorista ireto. Mialohan'ny fankalazana ataontsika, indrindra mendrika atsika hanolotra azy Eucharistie fisaorana n'Andriamanitra izao, dia andelo isika hiaraka ifona
amin'ireo antsoina vitantsika. Navoana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka niseho teo anatin'ny tempoly ny fiaran'ny fanekeny. Noho ny inona nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra, dia vehivavy anankiray nitafy masoandro, ny volana no teo an-tongony, kintana 12 no satroboninay ny teny andohany. Be voky izy sady nihetsijaza ka nitaraina noho ny fanaintaina piterahana. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-danitra, dia dragona mena lehibe anankiray nitranga tampoka, 7 ny lohany, 10 ny tandrony, ary satroboninahitra 7 no teny andohany. Nofinako any tamin'ny rambony ny ampatelon'ny kintany lanitra ka nazerany tamin'ny tany. Dia nijoro teo anoloandra vehivavy hiteraka izy mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Teradara vehivavy, ary io zanany io no ifehy ny firenena rehetra amin'ny tsorabi, ka nakariny ho any amin'Andriamanitra eo anilan'ny seza fiandrianana. Fa raha vehivavy kosa nandositra nakany nefitra, fa any no nanamboaran'Andriamanitra toerana ho azy. Dia nandrefeo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia an'Andriamanitra ny famonjena sy ny hery ary ny fanjakana, any Kristy kosa ny fahefana. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Vaky teny faharoa orenesitsika nalaina tao amin'ny taratasy voalohan'ny masinda Paoly Apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto, nalaina tao amin'ny toko 5:10. I Kristy no santatra, vao izay ny an'ny Kristy. Ry kristianina havana, efa nitsangako velona tokoa i Kristy, ary izy no santatra izay efa hanotomandry. Satria olona iray no niavian'ny fahafatesana, ka dia olona iray koa no hiavian'ny fitsanganako velona. Ary toy ny hafatesan'ny olon-drehetra ao amin'ny Adama, no hahaveloman'ny olon-drehetra ao amin'ny Kristy, fa manaraka ny laharany avy. I Kristy no santatra, vao izay ny an'ny Kristy amin'ny andro hiaviany.
raha efa afaka izany tonga ny farany dia rahatr'izay atolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Raha efa levina avokoa ny fifehezana sy ny fahafatesana ary ny hery rehetra, satria tsy maintsy manjaka izy ambara-panaony ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Ombatsika menakavy anene Tompo, vaova mafaly araka ny sorata amin'ny masindalyuka. Tamin'izany andro zany dia niaingy Maria nandeha angana ho any amin'ny tany Betelim-bohitra, ho any amin'ny tanàna anankiray any Joda, aniditra tao an-tranon'i Elizabeta. Noho ny vaoren'i Elizabeta ny fiaraban'ny Maria azy dia nientana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny fanahy masiny Elizabeta ka nanandram-peo ny antso mafy hoe mosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao ary mosoavina ny ateraky ny kibonao. Ary avaizamiko zao no mahavanginy ren'ny tompoko ao, fa ino raha vao ren'ny sofiko ny feonao miarabay dia nientakafaliana ny zaza tao kiboko. Ary sambatra ilay nino fa ho tanteraka izay nampilazan'ny tompo taminy. Ary hoe Maria, mankalaza ny tompo ny fanahiko ary falsy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ny foko, fa nitsonjovy ny fiambaniny ankizy vaviny. Fa indro atamin'izao dia ataony taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zavatra lehibe tamiko ilay mahefa. Ary masina ny anarany sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famondapony. Na efasa mahery tamin'ny sandriny izy dia nampiafiny izay niavinavina tamin'ny fisainany fony, naonga ny ala tamin'ny fiketrahany ny mpife, fa ny ambany kosa na sandrany. Ary minona novokisany soa, fa ny mpanan-karena kosa nampidiny mitondra tanam-polo. Miay an'Israely mpanompony izy, fa tsy adinoiny ny famondapony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay, araka ny efa voalazany tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony 3 volana tao amin'ny Elizabety Maria vao nody tany an-tranony. Izany ary ka nkalaza hotsika ny teniny Tompo. Re kristianina havana, ny teny nolazaiko tery am-piandohana no anomboana izy autorité ny fampizarana amintsika menakavy zao, dia ny hoe ny atongavantsika eto dia ankalaza ny fety voadidy hoa masina, dia ny fampakarana amin'ny Masiny Maria vatana sy fanahy any an-danitra. Ary ihany koa ao anatin'izany fankalazana izany no hiderantsika sy hisorantsika an'Andriamanitra no fahasoavany ameny antenositsika ity, ary meny antsika manokana ihany koa eto amin'ny diosezina Ambatondrazaka, indrindra ny distrika n'Andilamena tamin'ny fisiny reto mampera redantorista ireto. Ka ankalaza sy hisaotra an'Andriamanitra isika, ame voninahitra azy tamin'ny asa lehibe nataony tamintsika, tahaka ny tenena amin'ny Masiny Maria hoe navita be tamiko ilay mahefa. Ka ny antony atongavany eto zany dia
idera sy ame voninahitra an'Andriamanitra fa tsy hoe hivavaka amin'ny masony Maria. Ka ndraindray misy tsy maty dia rehefa tafaverina avy aty dia hoe zay tery atendrombohatra tery Ambohibe Sainte Marie zay misy ny lagrotte Maso Maria, misy sary Maso Maria, misy lakroa be, nandeha mivavaka tamin'ny Maso Maria teny zay diso zany. Fa hoe niaraka tamin'ny Maso Maria tsika nivavaka midera sy nisaotra an'Andriamanitra. Fa raha mivavaka amin'ny Maso Maria tsika dia manompo sampy ary tsy eken'Andriamanitra zany, satria Maso Maria olombelona mitovy amintsika. Nefa kosa ny fisian'ireny olo-masiny reny dia mampitombo asina atsika, mampitombo lanja atsika araka ny vavaka ao amin'ny fanolorana ny sorona masina, vavaka eukaristika zay manao hoe raha mahatsiaro ny olo-masina izay sy manaja azy, tsy hoe mampitombo ny asinao zany akory ry Andriamanitra, fa izahay no mitombo asina rehefa mahatsiaro manaja reny olo-masina ireny. Ary Maso Maria mihoatra ny olo-masina rehetra, raha tsy hiteny fotsiny afa-tsy rehefa fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra azy. Voalohany indrindra tamin'izany ny fidianan'Andriamanitra azy ho reniny mpamonjy. Faharoa, izy mitorotoronina tsy azo keloka. Ary fahatelo, izy nampakarina amboninahitra any an-danitra. Men'Andriamanitra an'ireo fahasoavan'ireo izy, ka azo lazaina miavaka amin'ny olo-masina rehetra, renin'Andriamanitra raha teo izy, ary atsoiny taranaka rehetra hoe sambatra, voalaza amin'ny tenin'ny soratra masina zay, reo 1000 taona lasa zay sambatra tokoa izy. Isika rehetrarehetra ireo vavy olombelona zany, maninona tsika ny tonga eto? Sambatra Masony Maria. Izy hoy reniny mpamonjy, ary nilazaiko toy izy hoe torotorona tsy azo keloka ary nampakarina amboninahitra any an-danitra. Ambaran'ny konsila Vatikana faharoa ao amin'ny firesadresahana momba ny fifandraisan'ny fiangonana sy Masony Maria dia hoe Masony Maria tandindona sy endriky ny fiangonana. Ary isika mianakavy zao ny fiangonana, zanako ny fiangonana, raha tsambatan'i Kristy ao amin'ny fiangonana, satria Kristy ny fiangonana vatan'i Kristy. Ka le fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra amin'ny Masony Maria, irin'Andriamanitra ho antsika koa teto Ambohibe Sainte Marie 520 taona. Dia misy soratra amin'ny fidina hoe indro ny reninao. Nalaina tao amin'ny Masindajoany toko 720 andeny 720, indro ny reninao. I Jesu Kristy niteny an'izay i Maria sy Joany teo apototry ny hazo fijaliana. I Joany moa nataon'i Jesosy raha niteny tamin'ny Masony Maria izy indro ny zanakao, ary niteny tamin'ny Masony Maria indray izy, teny tamin'ny Joany indray izy indro ny reninao. I Joany ny solitenantsika mianakavy tamin'izay fotoana izay, anambaran'i Jesu Kristy fa renintsika i Masony Maria, vidin'Andriamanitra ho renin'ny mpamonjy izy, i Kristy mpamonjy zokontsika ary mpiray tapo amintsika satria zanak'Andriamanitra, renintsika i Masony Maria. Ary raha nandeha ndray andro dia hoy ny olona sambatra lahy zay vehivavy nampinono an' Jesosy zany sy nitaiza azy, fa hoy navalin'i Jesosy tamin'izay fa sambatra kokoa zay mihino ny tenin'Andriamanitra, sambatra kokoa zay mihino ny tenin'Andriamanitra no zay nanome nono an' Jesosy, nitaizan'i Jesosy nampinono azy. Ka raha mihino ny tenin'Andriamanitra zany tsika ho sambatra noho i Masony Maria.
Masomary raha voalazana hoe ananjanaka koa masombavy Elizabeta raha vaviny zay efa antitra tsy tokony hiteraka tsony nefa ananjanaka lasy masomarina kany fampizara ny fahasoavana sy ny hafaliana ataoko tsisy famizarana izy ho ataontsika zao e na enitsika hoe ankalaza ny fahadimampolo taona mampera redantorista manerana ny distrika manontolo hatrany alavitra be hatrany miarina rivo tonga eto hatrany akripika noho izany zavatra lehibe izany Masomary nandeha lalana 3 andro farafahakeliny ohatr'izany koa no nataontsika fampizara zany hafaliana lehibe izany avy eo indray nefa nifatsihan'ny olona tamin'ny andro fijaliana ny zanany izy teo akaiky teo moramoa azonareo eritrehitra hoe reny mahita ny zanany ampijaliana fatsihana amin'ny andro fijaliana mafy ny nazo amin'ny Masomary karary ny setsiny raha miara-mankalaza n'Andriamanitra sika miaraka amin'ny Masomary ary ny fiainany dia ohatra velona ho antsika hafahantsika mba ampijoro ny fiainantsika amaro-potitra ny fiainantsika mba hanana herim-po sy finoana tahaka azy zay nentiny nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ary angatahantsika ihany koa ny olo-masina ao amin'ny mampera redantorista frera Gérard Masinda Gérard zay niteny hoe eto nataony sitrapon'Andriamanitra ka mba hakatahaka amin'izany tsika hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetra sy ny adidy rehetra zay endraka etantsika tsanganary isika anonona ny finoantsika zao mihinan'Andriamanitra tokana fa maefa ny zavatra rehetra na ary ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra nanita masina ntsita zao mihinan'i Jesosy Kristy tompotokana zanakalahy tokan'Andriamanitra nateraky ny ray talohan'ny taona rehetra Andriamanitra avy amin'Andriamanitra fahazavana avy amin'ny fahazavana Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina nateraky izy fa tsy natao ny ray fomba amiray ary izy ny nariana ny zavatra rehetra isika olombelona sy ny famitsenantsika no nidina avy any an-danitra ary nakanofo tamin'ny Maria Virjiny izy no nero ny fanahy masina nareo ny satana sy ny asany rehetra sy ny fangoleny rehetra ataovy mafy enonareo ve Andriamanitra ray mahefany zavatra rehetra na ary ny lanitra sy ny tany enonareo ve Jesosy Kristy zanany tokana tompontsika nateraky Maria Virjiny nijaly ary nalevina sy nitsangako velona ary mipetraka eo ankavanany ray enonareo ve ny fanahy masina tompo loharanony aina omenanareo amin'ny fomba manokana anio amin'ny sakramenta fakerezana tonona nyraisan'ny apôstôly azy tamin'ny andro Pentekoty enonareo ve ny eglizy masina katolika ny fiambonan'ny olo-masina ny fanalana ny ota nitsangana vatantsika ho velona ary ny fiainana mandrakizay tsy henoko ale izy miaramila ny Kristy nareo andray sakramenta fakerezana raha miaramila zany no miteny mora rehefa misy baika atao azy na lazaina azy tsy mety zany ny finoantsika zany ny finoan'ny eglizy ka voninahitra ijoroantsika ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika averina raha tsy manao amenina nareo tsy azo mena sakramenta fakerezana rehefa misy olona mifanaraka dia manao taratasy inona namaranana an'ilay taratasy ka nareo tsy manao siniko zany ve averintsika izy teo fa tsy kitoto io ny finoantsika zany ny finoan'ny eglizy ka voninahitra ijoroantsika ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika rehefa voninahitra anareo dia rosy miaraka amin'ny mpiantoka anareo andray sakramenta aoka sika hivavaka ary Andriamanitra andriananary rain'i Jesosy Kristy tomponay eo efa nateraka ao tamin'ny rano sy fanahy masina ireto mpanomponao ireto ary nalanao tamin'ny fahotana ko androtsahy ny fanahy masina mpankahery meo ny fanahy fahendrena sy fahazavan-tsaina fanahy fifidianana sy fahireza fanahy fahalalana sy fitiavam-bavaka ary atao feno fanahy fatahorana anao izy amin'ny alalan'i Kristy tomponay dia roso amin'izay ianareo andraya ny fitomboka nomezana anareo ny fanahy masina
eto ianareo tondra ny fitiavanareo ho amafisin'Andriamanitra sy ankatoaviny amin'ny tombo-kase masina eto anatrehan'ny mpirehetra Eglizy sy retim-bahoaka kristiana marobe mba aretanareo tsy vadika hatramin'ny farany sy ankatosonareo ny adidy rehetra ao anivon'ny tokantranonareo. Noho izany eto anatrehan'ny fiangonana dia aoka ianareo ilaza ny tena hevitrareo. Tarlaza Justin Babena sy Raharovola Julienne. Tsy niterena ve ianareo fa samy tonga eto an-tsitrapo hanao ny mariage. Samy vonina ve ianareo anaraka ny lalan'ny mariage ka ifankaty sy fanaja mandritra ny andro rehetra iainanareo. Samy vonina ve ianareo andram-pitiavana izay taranako omen'Andriamanitra anareo sy hanabe azy araka ny lalàna avy amin'ny Kristy sy ny Eglizy. Noho ianareo samy vonina norona tokantrano marina dia amin'ny fandraisan-tanana ary ambarao eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ny fifandekenareo. Izao iarra Jistava Bena dia vonina mpakatandaro vola zilena vady ary maninotoka fa tsy hivatsy aminao na ny kasoavana na ny karatsio na ino dona ilany raisy tokerako ty ho famantarako ny fitiavako anao tsy hivady amin'ny anaran'indray sy zara fanay masina. Iarlaza Justin Babena raisy ty peratra ty famantarako fitiavako anao tsy hivady amin'ny anaran'indray sy ny zanaka sy fanay masina. Amen. Dia miroso zareo amin'ny hotely ianareo manao ny sinizy ao. Rehefa vita zay sinizy dia vita mariage ianareo. Zaho Randria Melson Olga dia mandray anao raha vola zakarombony ngaliny rindra ho vadika ary magnome toky anao fa tsy hivadika na ino kidona na ino kiantra na kafaliana na kasoavana ity anao sy anajanao hatrany aho indrindra ny andro iaina. Izaho raha vola zakarombony ngalirina zanina dia afaly mandray anao Randria Melson sy anajanao mandritra ny andro rehetra iainako. Ankatoavin'Andriamanitra sy ho amasinina ny zafikanakeny nataonareo fetinatra ny fiangonana izao ka ho finoany tsy dra mitafitafy ianareo izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy ho sarany sitraponao masina dia velona ny fankaty mandraka izay amin'ny alalan'ny Kristy tomponay. Izao Albertina dia mandray anao Jean Félix ho vady ary manome toky fa tsy hivadika aminao na ny kasoavana na ny karatsiny na ino kidona na ino kiatra ka ho teanao sy hanajanao mandritra ny andro rehetra. Namana masina ny tokantrano mbola tsy tara izany. Ny zandry indrindra ao dia 5 taona ny arahana ka mendrika alainy tahaka izany mirosoa zay masaha magnaraha. Ino ny aloha ozy monseigneur teo ho an'ny confirmation. Ino na natao aloha mariage sa morage. Dia tsy hoe ahitratran'olombelona akory na hoe na fomban-draza na noho ny hoe lalàna fa tena programan'Andriamanitra sy fandaran'Andriamanitra mihitsy araka ny hita ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Jenesy toko voalohany 2:20 sy 7:20 ary amafisin'ny fiangonana fa Andriamanitra ary fandaran'Andriamanitra nanao azy nanao fanambadiana
ary Jesosy Kristy no nanandratra azy ho sakramenta. Ahitantsika ao Masinda Mateo 7:10 fahenina ka Jesosy Kristy nanandratra azy ho sakramenta. Zay no mamaripototra ny fanambadiana kristianina ka maripototra ny fanambadianareo zao anatrehan'Andriamanitra dia arabainy anareo na azo fahasoavana. Noho ny fanomezan-dalana avy amin'ny Paparay Masina dia anakinan-draharaha ianareo zay manatrika eto ahafahanareo mameko amin'ny masina ny tenanareo sy mizara azy amin'ny hafa ary mitondra amin'ny vatsy masina ao amin'ny marary. Ary ianareo kosa amin'izao raharaha lehibe izao ikezao amboniny zavatra rehetra ny ampamirapiratra amin'ny finoanareo sy ny toe-penana maha-kristianina anareo. Ko manomboka amin'izao dia aoka hifototra bebe kokoa amin'ny Eukaristia ny fiainanareo ara-panahy, fa ny Eukaristia no maharay ny fiangonana sy manatanteraka izany amin'ny fomba mahagaga. Fantatrareo koa fa rehefa mihinana amin'ny vatan'i Kristy isika sy misotro ny rano dia mitory ny nahafatesan'ny Tompo ambara-piavony ray. Aoka ary ny asanao hivoatra anjary fanatitra ara-panahy ka homendrika an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Fanampin'izany vatana ray ihany isika na dia maro azy noho isika amin'ny fampizara-mofo iray. Ka noho ianareo mizara ny Eukaristia amin'ny kristianina dia ekezao ny fitiavanamana ho lalindalina kokoa hatrany, satria didin'izy Tompo zany araka ny teniny tamin'izy nanombotra ny vatany ho sakafo mimpianany ka nanao hoe izao nandidiko anareo dia ny fankatiavanareo, ary nandoalika teo anatrihan'izy ireo izy ka nanasa tongotra azy tsirairay. Dia ny hanome ny vatan'ny tompon'ny kristianina ho fanampiana sy ho fanorenana ny fiangonana. Sitrakareo ve ny velona misimisy kokoa hatrany amin'io mofinaina io ary amin'ny fanaraka amin'ny fiainanareo amin'ny soron'i Kristy. Sitrakareo ve ny aneo fitandremana sy fanajana rehefa mikarakara sy mizara ny Eukaristia anareo. Miaraka mitsangana isika menakavy. Lay Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra loharan'ny fahasoavana sy ny fanambinana neto androtsaka ny tsodraniny aminareo no ianareo no tendrena ho mpandrarano vatan'i Kristy. Engane ianareo zay olo matoky eo ampizarana ny mofinaina ho toana ny herin'izany sakramety zany ka homendrika andray anjara amin'ny fanasana ny an-danitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika no angatahantsika izany. Miarabanareo koa amin'izao fahasoavana andraisinareo zao ary dia mirary soanareo avita be zay iraka ampanaovin'Andriamanitra anareo amin'ny alalan'izay fitondrana amin'ny vatan'ny Tompo zay eo amin'ny vahoaka kristianina miaraka aminareo. Afaka mipetraka eny amin'ny toerany ianareo. Sika mianakavy kosa dia tohizantsika novavaka amin'ny alalan'izao rambavaka mpino ataontsika izao. Ren'ny eglizy ny Maria koa mivavamba hatoky azy bebe kokoa hatrany isika ary ahita tena zanany tiany sy mahay makataka azy nanetry tena. Mivavao ny mpitondra raharam-bahoaka mba hitsombinany ireny mpianakaviana rehetra sy hanampiny azy amin'ny manahirana. Mankalaza ny Masina Maria asandratr'Andriamanitra isika, koa mivavao an'ireo vehivavy mijaly sy hitsakitsaina ary ireo mahantra miasa lanomondry kely mamelona ny fianakaviana na manompo ny hafa. Tsarovy ny vehivavy rehetra eran-tany mba ampiseho an'Andriamanitra fitiavana amin'ny reny rehetra ary hanampiny ny tanora tsy hanarinary foana ny andriny fa hanomana tsara ny hoaviny. Maniry fankatia sy ara-tsambatra amin'ny Jesosy sy Maria isika, koa mangataha takatra azy ho feno fanatrentena ary mifanampy sy manompo ny namana. Mivavaha isika ho an'ireo rehetra izay nandray sakramenta androany, ny fanahy masina ne anilo azy ireo mba hijoroany ho vaven'olombelon'ny finoana any amin'izay rehetra ataony sy izay rehetra misy azy. Mivavaha isika ho an'ntsika kristiana eto amin'ity distrika ity
mba hiaka tahaka ny Masinda Alphonse sy Masinda Gérard ka zoto anampy ny mahantra sy ny madinika. Mivavaha isika ho amin'ny fikambanana redantorista rehetra sy isika vahoaka tantanany mba hitombo fitiavam-bavaka hatrany eny isika ka tanteraka ny teny faneva hoe eto ny ataon'ny sitrapon'Andriamanitra. Iarantsika manao mivavaka fankalazana amin'ny fahadimam-polo taona. Ry Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra, be fitiavana ianao ary tsy takapolopolorina ny alehiben'ny famindramponao. Misaotra anao izay noho ny amin'ny Jesoa Kristy mpanavitra anay sy Masinda Alphonse mpanorina amin'ny fikambananay mba hanohy ny asa-panavotany zanakao. Ary Masinda Gérard mpanomponao modelinay amin'ny fanaovana ny sitraponao ka nandrasanay ny teny faneva hoe eto ny sitrapon'Andriamanitra no atao. Mankalaza amin'ny fahadimam-polo taona natongavana teto Madagasikara miaraka amin'ny kristianina rehetra nandranao azy ny redantorista ankehitriny ka faly midera sy mankalaza ny anaranao ary misaotra no ny soa sesehena nomenao. Dia nafahanay ny toro ny vaovao mafaly ny zanakao araka ny sordala amin'ny Masinda Alphonse. Hitalaonay ny famindramponao hatrany rehefa ho tana vitanay, ireo klema sy ny fahalemena rehetra nananay ka tsy nahatontosanay antsakany sy andavany ny sitraponao. Eny, ampiko ny fahasoavana vokatry ny famindramponao tokoa izahay ka afaka mankalaza izao fahadimam-polo taona izao ary mbola mitalao an'izany hatrany. Tsy hanao afa-tsy ny sitraponao anie izahay, indrindra ho fiainana iteny faneva io. Ny fanahinao anie ankaheranay, tsy ho faly mitanisa ny lasa ihany, fa hanampitiavana ny ankehitriny koa ary hanantena ny ho avy mamirapiratra. Ho voninahitra ho irery ihany anie ny asanay tao anatin'izay 50 taona lasa izay. Ary ombanay hatrany anie mivavaky Masina Marie Virginy reny ny fanavotana mandrakizay. Masinda Alphonse sy Masinda Gérard ary ireo olo-masina sy olo-tsambatra ary martiry ny fikambanana mba hitorinay indray ny vaovao mafaly mandritra ny taona amin'ny fandimby. Amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao tomponay. Amen. Miany taminao zahay ry tompo be fitiavana, mampandrisy sofinao iainy mivavaka ataonay ary mba ekeo ny fitaloanay fa mora foy ianao. Inganiza mba hakatahaka amin'ny Maria maso Maria reny zanakao ary ara-tsambatra amin'ny kio any an-danitra. Amin'ny alalan'i Jesoa Kristy zanakao tomponay no angatahanay izany. Amen.
Irany fanolorana ataotsika jaito ao ejipolo. Eny masina tokanao ray loharanony fahamasinana rehetra ko miano taminao zahay ary tsany fanahinao tony andony lanitra anamasina reto fanomezana reto ka ho zary vatana sy rahan Jesosy Kristy tomponay fa tamin'izy efa atolotra ijaly ka nanaiky an-tsitrapo dia nandray mofo ary ny saotra ny zarazara sy nanome azy mpiana nanao hoe samea mandray sy mihinana amin'ity anareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany toy ny avy ny sakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotra indray ary nanome azy mpiana nanao hoe samea mandray sy misotro amin'ity anareo fa kalisy misy ny rahako ity raha iorena ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay alatsaka ho anareo sy ho an'be sy maro famelana ny fahotana ataovy izao ho fahatserovana.
zava-dehibe loatra zao fankalazana ny fahadimampolo taona natongavany mon père redantorista teto amintsika izao. Ary fomba maro isan-karazany hoe tsika maneo an'izany fankalazana izany, nefa ny tena izy dia ny fanantonantsika n'Andriamanitra, ny dinga nataontsika makamy ny fibebahana, ka ahatonga antsika ihany koa tahaka amin'ny masony Maria. Zay no voalohany indrindra, ka ny tsirairay no tsy ho diso anjara amin'izany. Fa ny etovelany moa mifanaovana fety hatramin'ny famonoanomby sy ny sisa, marika etovelany zany anehoantsika ny hafaliantsika ary ifampizarantsika ny hafaliana sy anehoantsika zay araka ny voavolaza teo fa 50 taona zay. Fa ny tena zava-dehibe ho iahy dia ny fiavozantsika ao amin'Andriamanitra ny fibebahana. Ka isaky ny taona jabilo ohatr'izao dia misy ny fanomezana ny indulgence manontolo, dia alohan'ny andraisantsika an'izany, alohan'ny anaovana mivavaka, alohan'ny komineo, aorianan'ny komineo, dia tsara ampitsaivana hoe inavo ny fepetra. Anisan'ny fepetra azonan'izany fivanianana masina. Ataoko naketosika dia nanao zany fivanianana masina zany. Anisan'ny fepetra azonan'izany ny confesy, dia anisany ihany koa ny fandraisana ny Eucharistie. Dia ao ny vavaka ao ampamparay masina, fanaovana ny reneny an-danitra arabary Maria voninahitra. Ao ny asa fitiavanamana, fiatranany namana, fanampiana manitra, fanaovana asa soa, fanatanterana ny asa fivalozana zay no menantsika. Ka hitsangana ary isika izao handray an'izany. Ny any mbola tsy vitantsika tamin'ireo ny raha nananao dia ny arabary Maria anankitelo zay mbola tsy ny raha nananao, fa ny reneny an-danitra efa nataontsika tamin'ny sorona masina teo ihany koa. Ataontsika ary zao ny fiaraban'ny anjely. Arabary Maria fena soafana, ny tompo ao aminao, nosoafina no vehivavy rehetra ianao, ary nosoafina i Jesoa nateraka ny kibonao. Masina Maria renon'Andriamanitra, mivavahana himpanompo ankehitriny ary amin'ny andro afatesanay.
Salay tamin'ny fikirikirana izao fety zao tsy soritana tsy avahana tamin'ny lafiny ara-panahy liturgie tamin'ny lafiny aranofo kirakira maro samihafa misaotra anareo lafiny teknika mankasitraka mankatelo omba mpahasoavan'Andriamanitra mandrakariva atsika ho tratrany 50 taona manaraka indray dia omentsika zareo amin'ny district ary ny fitenenana. Excellence monseigneur Remalal, mon révérend père vicaire général ato amin'ny diocèse n'Ambatondrazaka. Tompoko lahy sy tompoko vavy, manao azafady raha ohatra ka andray fitenena eto masonareo fa noho ny adiditra ndraiky dia ho raisina ho fanetretena lehibe ny hitondra fitenenana eto masonareo. Ny voalohanteny dia misaotra an'Andriamanitra andrianana isika satria nomeny tombonandro nahafahany niara-mankalaza zao jobily fankalazana fa 50 taona natongavany reto mopera redantorista teto Madagasikara ary ny 70 taona natongavan'izy reto eto amin'ny distrikana Andilamena. Ombako manana ny filazana Andriamatoa filohan'ny district any Antanatohatra rehetra teo fa ny teniko dia misaotra an'Andriamanitra antsika rehetra nomeny tombonandro sy fahasalamana ka tapasoa tapahoana soa eto amin'ity toerana masina vohitry masina Maria ty. Ny voalohanteny dia miaraba antsika rehetra tratry zao fotoan-dehibe zao. Araky ny fantatritsika moa dia zava-dehibe loatra ty andro an'ity ny amin'ny fankalazana ny 50 taona natongavan'ny missionnaire redantorista teto Madagasikara ary indrindra ihany koa ny 70 taona teto amin'ny district Andilamena. Koa amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny diocèse ary no iarabananareo ao amin'ny fikambanana redantorista rehetra. Miaraba anareo ary mirary soa ho anareo ihany koa. Eny satria
izahay redantorista no anisan'ny anton'izao fankalazana manetriketrika be zao dia mba mangiavy anareo rahalahy rehetra zandry zanaka mba hijoro aty aloha aty ho hitan'ny olona atsika zay tonga eto. Isorana be dia be Andriamanitra nanome an'izao andro somary mangatsika ihany aty ambony aty indrindra ny tamin'ny alina teo zay fa ny ao am-pontsika tsirairay avy iverina fa ho velombelominy ny hafanany ny finoana sy ny fitiavana izay nanainga atsika avy tany ambany avy tany ka niakatra n'izao tendrombohitra izao efa voalazan'ny monseigneur teo ny tena votoatiny ny akarantsika etya mba iaona amin'Andriamanitra ary atsiarovana ny ovan'ny tompo tare tamin'ny mpianatra vitsivitsy tany an-tampony tendrombohitra antanaina fa ny sakramenta zay noraisitsika isan-karazany ny fampihavanany ny eukaristia niarahana-kalaza teo ny confirmation sy ny mariage zay niarantsika nakalaza manampy atsika betsaka iova tare ihany koa ary indrindrandrindra miaona amin'Andriamanitra miaraka amin'ny Masina Maria zay ankalazaintsika androany. Manaraka an'izany dia misaotra manokana anao monseigneur izay nanaiky ho tonga amin'ity district ety androany. Marina ao anatin'ny fatra iadidinao izy ity fa ho anay redantorista dia voninahitra lehibe ho anay ao anatin'izao fankalazana ny fa 50 taona izao ny miara manolotra n'izany sorona masana zany mankalaza n'izao taon'ny jobily zao aminao. Raha nanokatra ny ty fankalazana ty zahay tany amin'ny vina moa iny oktobra 16 oktobra tamin'ny taona lasa teo dia tany-Taninarivo dia teo ny évêque anankiray ihany koa niaraka taminay monseigneur Philibert Randrimbololona niaraka taminay tamin'izany. Dia androany ianao dia manatevina n'izay fanotronana eo aminareo évêque zay amin'izao fankalazana taon'ny jobily zao tena zava-dehibe ho anay tokoa ary arosa avy hatrany ny fanasana ho anao ho tonga any voemara any amin'ny volana oktobra ho avy zao amin'ny 15 ny volana oktobra. Dia tena zava-dehibe marina fa nanatrika kely ny sombotsombony amin'ilay fitsidiana pastoraly amin'ny antondrianao manokana taty amin'ny ty district aty dia nahatsapany tena fa betsaka ny zavatra zay mbola tsy mandeha. Voaka tao aza ny teny hoe niemotra aza ny district ny Andilamena dia tafita ny afatra ary antenaina fa na ny fahombiazana na ny tsy ny lesoka zay tsy maintsy mbola ezahana antenaina fa ho zava-dehibe ho antsika mianakavy zay tafavoreto hoery entitsika miara manao dingana vaovaondray araka ny voalazan'ilay nandray fitenenana farany teo irosoana amin'ny 50 taona manaraka. Ny antony nampijorokany izahay mirahalahy tonga eto reto dia ataoko hoe anjaranay ny mampahafantatra anareo ny mombamomba ny redantorista zany amin'ny ankapobe izay mankalaza ny 50 taona eto Madagasikara. Fa amin'ny maneran-tany dia amin'izao taona ianantsika zao dia efa feno dia 720 taona no nijorono ny fikambanana satria tany amin'ny taona 237 no norena ny ara-dalàna tao anivon'ny fiangonana. Dia ny 50 taona an'izay no ankalazaintsika eto Madagasikara nahatongavan'ny fikambanana eto Madagasikara mbola eto amin'ny faritra na ny région Madagasikara ny mpamakilainy zany fikambanana zany tamin'izany fotoana zany mon père Sparavigna Vincenzo miasa ny La Réunion izy amin'izao fotoana. Raha te hitazo nareo dia tonga avy any Voemara
amin'ny volana oktobra ho avy zao fa ho avy ihany izy. Mampisaotra an'Andriamanitra lehibe io voalohany indrindra. Maro ireo rahalahy ny italiana niaraka sy nanatevina taty aoriana, fa raha amintsika amin'ny teny zao efa anankiroa ny italiana tavela ato anatin'ny régionnay izay mbola miasa ara-dalàna ao anatin'izao région zao. Dia ny redantorista rehetra maneran-tany dia eo amin'ny 5,000 latsaka kely eo izy amin'izao. Efa nisy fotoana izy io niakatra be tonga hatrany amin'ny 7,000, fa rehefa avy eo nidina hatraty amin'ny 4,000. Dia araka ny filazan'ny opéra général anay raha nanao fitsidihana taty izy dia stable hono zahay amin'izao, sady tsy mitombo no tsy mihena amin'ny isa maneran-tany. Fa ny eto Madagasikara dia atsakaiky katsy ny zanaky ny redantorista voalohany Mon-Père Pascal 3 taona amin'izao ny mahampirehitra azy raha tsy diso fa izy dia efa tafiditra ao anatin'ny 5 taona maha-religiose ihany koa azy. Dia 9 amin'izao azy. Izahay mijoro hitanareo zandry ny Mon-Père Pascal. Dia 20 eo angamba raha tsy diso ny pretra malagasy ato anatin'ny fikambanana. Eo amin'ny 50 eo ny vita voady rehetra malagasy teratany amin'izao fotoana. Dia izay rehetrarehetra reo no manolotra ny fankasitrahana feno antsika mianakavy. Tohizako ilay an-tanantohatra voalaza teo eo anao Monseigneur Vicaire Général izay nanome voninahitra tonga taty ihany koa nitarika ny soranomasina indrindrandrindra tamin'ny maly takariva talinkalina tamin'ny 9 ora moa iny dia mbola miara manolotra izao soranomasina zao miaraka amin'ny evekatsika. Eo nareo pretra rahalahy rehetra ato amin'ny diocèse, nareo Mon-Père Trinitaire izay miasa ato amin'ny diocèse ihany koa manome voninahitra n'izao fety mandalona amin'izao dia isorana be dia be eram-po eran-tsaina fa enim-boninahitra enin-kaja izahay fikambanany redantorista miasa ato anatin'ity faritra ty 10 taona lasa izay. Raha ny marina dia tsy 10 taona ihany ny asan'ny redantorista tato amin'ny diocèse ny Ambatondrazaka, satria raha tonga zahay tamin'ny taona 790 tany Anjiro dia diocèse ny Ambatondrazaka i Moramanga sy Anjiro iny tamin'izany fotoana izany. Ka azo lazaina fa efa tamin'izany ny fikambanana no efa tonga taty amin'ny diocèse ny Ambatondrazaka. Fa amin'izao ny fisaran'ny diocèse tamin'ny 2006 iny dia lasa nanorina trano vaovao ndray manokana ho an'ny diocèse ny Ambatondrazaka fangatahan'ny évêque tamin'izay fotoana izay, satria Monseigneur Scopelite no isan'ny nanasa ny fikambanana mba ho tonga tamin'ny diocèse ny tamin'izany fotoana izany. Dia hoy izy hoe rehefa misaraka ny diocèse dia alao mba hisy redantorista ihany amin'ny diocèseko. Dia izany no isany natonga ny fahatongavana taty Andilamena nandeha tsikelikely teo moa izay dia ny tena ofisialy feno 10 taona androany tsika amin'ny teny zao araka ny voalaza teo. Raha tsy nisy anareo kristianina rehetra manomboka amin'ireo filan-kevitra isan'ambaratongany, indrindrandrindra ho anareo izay naneo fahavononana iara-miasa araka ny tenin'ny filohan'ny filan-kevitra teo dia isorana eram-po eran-tsainitsika, indrindrandrindra ianareo ato amin'ny district ny Andilamena tafavory maro sahala amin'izao manambara fa tianareo marina ny miara-miasa aminay. Na dia eo aza hitanareo any amin'iny vavaka iny ny maha olombelona ny rahalahy ny confrère redantorista izany. Izay reto Monseigneur Vicaire Général no misolo ny fikambanana maneran-tany. Izay reto Monseigneur
no misolo ny hafaliny ny fikambanana maneran-tany eny tokoa fa manomboka amin'izay mompera général zay a izay inona fa miaraka amin'ny mompera régional anay izy amin'izao a izay tsy eto araka ny voalazan'ny curé teo fa any Nigeria manao ny chapitre général na ny chapitre d'application zany a phase fahatelo amin'io chapitre io tamin'ity taona ty a dia ao anatin'ny conférence misy anay any Afrika izy io dia tsy azo ny mompera régional ny alana dia miaraka amin'ny général tokoa izy any amin'izao dia maneho ny fankasitrahana feno ho antsika mianakavy manomboka amin'ny monseigneur tsika pretra mbola tsy voalazako teo fa misaotra be dia be amin'ireo religiosy vavy moa zany tena fantatra betsaka eto fa voalaza teo amin'ny trinitaire indrindra nareo salésianina zay miara-miasa aminay ato amin'ity district ity ary efa nitaridalana anay amin'ny asa pastoral izay atao aty tsy fantatra efa firy taona zay nahatongavanareo taty a dia betsaka ny zavatra ilana amin'izay fiara-miasa zay a fijoroana velony ny fanjakan'ny lanitra ma samy religiosy antsika dia isaorana eram-po eran-tsaina dia ampitaina any amin'ireo an-tanan-tohatra izay soloana teny eto fankasitrahana feno antsika rehetra ary eo ihany koa aza ny sary izay azo ampitana ny hafalintsika nanamarika an'ity fa 50 taona androany ity fa tsy feno 50 taona tokoa ny redantorista raha tsy nisy ny 10 taona farany na menona an'izany 50 taona zany avy teto amin'ny district any Andilamena dia makasitraka makatelina antsika rehetra tsy hankanavaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Izahay ireo a misy koa laïque kristianina avy any amin'ny district any Alasora dia misy masera ihany koa tanareo atsy zareo a nakoroa zay mijoro kely nge masera ho hitan'ny olona niaraka taminay avy tany a dia manatevina ny délégation rehetra izay atao hoe pèlerin moa zany zay tonga aty a miara mankalaza n'izao fety izao. Ireo masera amin'ny akanjo maintimainty ireo a tsy redantorista tsy redantoristina akory ireo fa antsoina hoe reny mivavaka asa na tia vavaka zay ngamba ny azo andikana azy Mada repie reny mivavaka ngamba ny azo ilazana azy fikambanana vao tonga amin'ny diocèse na Moramanga ireo a hiasa amin'ny district ny Antsironala miara maneho fankasitrahana aminareo rehetrarehetra indrindrandrindra ho anao monseigneur dia misy zavatra kely dia kely a avy amin'reto kristianina niara-dia aminay reto sy avy amin'ny fikambanana manokana tsy nantondra vonontenina ihany izay kely eraka ny vava no voavimbona ka dia raiso ankafaliana monseigneur ho mariky ny fiarantsika ny faly androany makasitraka be da be amin'ny fatokisanao ny fiara-miasa amin'ny fikambananay antanaina fa hiatsara ary indrindrandrindra raha miverina mankaty anao amin'ny heritaona dia androsondray i district any Andilamena sotra manokana nareo solotena ny fikambanana zay miasa aty mompera Marcel sy mompera Efraim raha izao isantsika zao tokoa moa ry kristianina havana dia izy roalahy reo mo inona no vita fa matoa zany mavita zavatra sahala amin'izao tsika dia eo ny fiaraha-miasantsika ianareo tokoa no hery ampelatananay dia vonina koa ny fikambanana araka ny fampanantenanareo teo a hiara-miasa aminareo mandrakariva dia fampitantana isika izotra tsy kelikely indray a mankany amin'ny 50 taona manaraka zay no lava zay no fofa dia makasitraka mankatelina antsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy. Saiko
tsony ny antanatoatra voalaza teo ka miteny sy mijoro eto ny tenako nomeny ny eveka ny fitenenana mandray anjara fitenenana amin'ny anaran'ny vondron'ny pretra sy religiosy sy ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra manerana ny diocese zay tatany ny evekatsika ary miara-miasa sy miombona aminy. Misaotra an'Andriamanitra fa totosa soamatsara ty fankalazana manetriketrika ny fetin'ny Masony Maria nampakarina vatana sy fanahy any an-danitra ary ny fankalazana ny jobily fa 50 taona araky ny voalaza teo. Dia miarahaba antsika rehetra tratry zany fety zany zay nitondra fahasoavana be dia be ho an'ireo nandray sakramenta na ho antsika tsirairay ary ho an'ny fikambanana redantorista arabaina daholo tsika rehetra e. Faharoan'izay tsy ho alavaiko tsony fitenenana fa dia misaotra manokana na ray aman-dreny Monseigneur Jean de Dieu Wilson zay nitantana ny fankalazana androany ary tonga nanao fitsidina pastoraly teto araky ny fandaharany efa natao. Misaotra anao Monseigneur satria avany Antsirabe nankalaza ny ombona tamin'ny diocese n'Antsirabe tamin'ny fankalazana ny JMJ tany dia nankalaza ny fa 50 taona ny FTK tao Antananarivo dia tonga tia amin'ny faritra Nosomboangy mamerina ny fitsidina pastoraly manamafy an'le nataonao tamin'ny herintaona zay efa nahitanao ny distrika na Andilamena sy ny fandrosoany fampiroboroboana ny vaovao mafaly ety amin'ity faritra ity. Dia misaotra tsy nalafy tany ka amin'ny anaran'ny diocese ny kristianina rehetra no isaorana anao amin'izany ary tsara ho marina aminareo eto fa nomena tompo-pitiavana manokana ny distrika n'Andilamena sy anareo fikambanana redantorista amin'ity fankalazana ity satria androany ny eveka ary izay koa dia voasa manokana any Osy amin'ny fankalazana ny fa 50 taona ny diocese ny Osy ary misy eveka maromaro lasany ary nanontany anay mihitsy hoe agatsy ho an'ray ianareo dia izay ny teny hoe misy fankalazana manetriketrika ao amin'ny diocesenao tsy azonay ilozana tsy azony eveka ilozana fa satria zanaky ny diocese ireo ary miara-miasa amin'ny fikambanany religiosy. Ary rehefa avy eo mbola misy fanasana lehibe koa raha avy eo Iosy zany dia tokony hitohy hatrany Morombe satria misy katedraly vaovao zay naorin'ny evekany ka tonga any koa ireo eveka maromaro manotrina ny rahalahiny dia noho izao fankalazana izao zany dia hoe miombona ty amintsika manamafy ny fitoriana ny vaovao mafaly sy ny fiara-miasa amin'ny fikambanana redantorista ka dia mahatsiaro andry zareo ihany isika amin'izany miombavaka amin'ny Osy sy amin'ny diocese ny Morombe. Misaotra anao Monseigneur amin'izany ny zanaky ny diocese ary izahay rehetra zay miara-miasa aminao dia mirary soanao amin'ny asa makadiry ataonao na eto amin'ny diocese na eo amin'ny lafiny nasionaly amin'ny fitantanana ny vomery episcopaly ny fianakaviana. Manarak'izay dia misaotra miarahaba manokana anareo fikambanana redantorista efa natao moaly ariva moa izany ka averina indray zany mba hoen'ny vahoaka kristianina hoe miara-paly aminareo izay vondron'ny pretra na ny presbyterium zany ny vahoaka kristianina manerana ny diocese miaraka amin'ny FFVA zay tantanin'ny eveka dia faly mankalaza an'izany vanim-potoana lehibe zany jobily lehibe zany ary mandray fahasoavana avy amin'ny alalanareo ihany koa ka dia mirary soanareo amin'ny asa zay ataonareo eto amin'ny diocese sy any amin'ny diocese hafany egane mba anaradia ny mpanorona ny fikambanana ianareo Masinda Alphonse de Ligory ary dia akatahaka azy lalandava amin'ny hoe fampalalana n'ilay mpanavitra amin'ny fitiavana ny Masony Maria ny fitiavana ny sakramenta masina amin'ny adoration ary dia ololarana amin'izany ary samy lolarana dolontsika fa ianareo angamba dia nome ohatra anay amin'izany ary samy mitory ny mpanavitra isika miara-miasa amin'izany mirary soa amin'izany iraka mpanaovina anareo eran'izao tontolo izao izany dia ampitao amin'ny
fikambanana tariny generaly amin'ny generaly sy ny mpiaramiasa rehetra iry rahalahy isany, ny fankasitrahana, ny fisaorana avy amin'ny diocèse, avy amin'ny vondron'ny pretra amin'ny fiaramiasa eto amin'ny zava-bitanareo. Vonina ny ara-miasa aminareo foana izahay, fa misaotra anareo amin'ny famafazana ny voa sy amin'ny bainga voavadika izay nataon'ny rahalahinareo ny mompera curé sy ny vikera, ary dia mirary soa azy ireo moa izahay, mirary soa anareo koa ampitao any amin'ny generaly zany ny fisaorana sy ny fankasitrahana avy aty aminay. Dia misaotra anareo manam-pahefana tsy misy avakavahana zay tonga manome voninahitra an'izao fety lehibe izao. Andriamanitra ny fiadanana ane mba hanome tsodranony anareo ary hanome ny fanahiny anilo ny asa ataonareo ho fiahina ny sombonana ary ho fampandrosoana ny firenentsika. Misaotra tompoko. Dia manarak'izay dia faraparanako ny teniko amin'ny fisaorana ny rehetra, fa isorana manokana ianareo filakevitra miaraka amin'ny religiosy ny pretre eto amin'ny distrika tamin'ny fandraisana anay, tamin'ny fanatanterahana an'izany fandraisana izany na tamin'ny fanolorana sakafo ny trano itoerana, ary tamin'ny fandraisana ny eveka tamin'ny visite pastorale iny. Dia Andriamanitra ny fiadanana ny hamalisoa anareo ary misaotra amin'ny fanomezanareo teo izay nanehoanareo ny fitiavanareo. Engany Andriamanitra nomeny fahasoavany hatrany ka ampiroborobo ny asanareo eto. Dia misaotra anareo rehetra na avy any lavitra tonga eto manotrina ny ray aman-drenitsika sy reto pretra izay mankalaza ny jobiliny, ary isika pretra amin'ny presbyterium zany dia vonina lalandava isika aleo zao firaisakina sy firalahiny zao miaraka amin'ny eveka. Misaotra antsika ny rahalahy, misaotra anareo religiosy koa avy any amin'ny distrika hafa maneho an'izay firaisakiny zay. Samy eo tain'Andriamanitra daholo dia manaraka indray dia ho ela velona ny fikambanana redantorista. Tsy atao lava intsony satria efa voalaza daholo izay tiana ambara, fa dia mbako manana ny teny voalaza mampera vikera general teo. Mamerina amin'ny fiarabananareo mampera redantorista tratra ny 50 taona, dia engany ho tratra ny 50 taona manaraka indray. Ary ho antsika kristianina rehetra mandalo ihany le fankalazana 50 taona, vita ny androany dia izay. Fa inona ny takiany izay amin'ny fiainantsika, dia ezakitsika mba hakatahaka ny mpanorina mampera redantorista tahaka ny Massinda Alphonse de Légorie, taoko frère Gérard zay ny teny hoe eto nataony sitrapon'Andriamanitra, ka samy ezaka tokoa hanatanteraka an'izay sitrapon'Andriamanitra zay, ezaka handalina ny finoantsika ary miaraka amin'ny Masony Maritsika manao an'izany ihany koa, tsy hamelantsika ho rery so mivavaka ho antsika. Dia samy mirary soa ho antsika mianakavy mba hitombo finoana trany. Misaotra antsika rehetra e. Zao ary dia hotsofintsika rano izay famantarana tsangambato lehibe manamarika ny 50 taona izay. Ry Andriamanitra mora fo indrindra, irinao tokoa izahay ahatsiaro lalandava ny zava-mahagaga vitanao. Engany ny zavatra hitan'ny masonay mba hitarianao anay hibanjina ireo famantarana ny fitiavanao sy ny famindramponao. Ianao mitady mpivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarina, engany ity tsangambato lehibe manamarika ny 50 taona natongava mampera redantorista teto Madagasikara ity, hanampy anay tombo finoana sy fitiavam-bavaka mandrakariva. Ianao nanome didy anay tamin'ny alalan'ny zanakao hivavaka lalandava, engany ho ataonao mihamasina trano izay ary iaina amin'ny fitiavana sy fahadiovana. Tain'Andriamanitra. Irotsaka amintsika arombantsika mianakavy mandrakarivany ny tsodran'Andriamanitra mahefany zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka
sy ny fanahy masina. Hitantana ny diatsika ny Jesu Kristy.
président fiangonana paroasy Andilamena manatrika eto dia faly miarabanareo ary misaotra nyreto havana avy any manao ny filazana momba ny fankalazana ny fahafolotona ny viny redantorista teto aminay ary ankalaza zany koa eny Ambohibe zeny fahadimampolo taona ka anisan'ny zavatra hita teny Ambohibe dia ny fanamasinana sakramenta maro, tao ny mariazy, tao ny sakramenta ny confirmation izay notrony ny vekana Ambatondrazaka miaraka amin'ny ekipa rehetra izay avy any Alasora, avy any Andranokobaka. Dia eto tenako dia maneno fankasitrahana, fankatelemana vazika mianakavy izay rehetra nanao ny fankalazana ny jobily fahadimampolo taona sy ny fahafolo taona tetỳ amin'ny distrika Andilamena. Manoloana zany dia tsy hainay ny tsy saotra sy tsy ankasitraka reo rehetra nantsona ankalaza ty fety taonjobily ty, indrindra amin'izany ny monseigneur amin'ny diocèse n'Ambatondrazaka, monseigneur Jean Didier Wilson, ary ny vicaire général, ny pretra marobe ny fikambanana sy eo anivon'ny diocèse mifanotrona amin'ny fankalazana. Tsy adino koa ireo laika mpiara-miasa avy Antananarivo, ny mopera, ny seminarista, ny novice izay miara-mifanotrona amin'ny ty Andilamena amin'izao fankalazana izao. Sorana koa ireo religieuses vehivavy miara-mifanotrona aty aminay ankalaza ny fety. Ka ny firaren-tsoa dia ambany ny vavaka ataon'ny Masiny Maria amin'izay rehetra ataontsika tsy ho very finoana amin'ny adetrena amin'ity fiainan-tsarotra ty ary aresy hatramin'ny farany. Ny amaranako ny resaka eto moa dia tsy hanay tsy saotra reo rehetra ny fanampy tamin'ny fanatanterahana zao pelerinage zao. Tsy mora ny miakatra ty Ambohibe, betsaka ny asa fanampiana, ao reo malala tanana, ao reo tsara sitrapo, ny fanampy amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra natao tamin'ity pelerinage ty. Sorana koa Andriamanitra nanome toetrandro tsara ho an'ny mpizaika rehetra. Dia ny firaren-tsoa dia ho tonga soa amin'ny tany haviana daholo mpivahiny. Saotra.